efa ny audio ambaravarina ny fiakaranandary misy telo amin'ny valopolo mirala natanteraka ny nakity Madagasikara kanefa samidina sivy amby efapolo amin'ny zato tapitraiky miaraba tokolasy toko vavy zoan'ny zoma faharoa volana novambra izao akafaliana indray no iantranona aminareo mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Madagasikara Television amin'ity alina ity ato anatin'ny fandarana resabe fandarana izay anasana vahiny isaky ny alin'ny zoma toy izao amin'ity alina ity dia andriambavilanitra no vahintsika fantatra eo amin'ny sehitry ny finoana sy ny fanabeazana ary manana vaovao azo lazaina hoe goavana ramita amin'ny raharam-pirenena sy ny fiatrehana izay raharam-pirenentsika eto Madagasikara izay tsy izany vahiny fa Ramatoa Perle Rasolo Arjao tany anatin'ny fiarahamonim-pirenena navatarana an'izany anaran'izany mpampianatra mpanabe ihany koa ny tenany ary katekista eo amin'sahany FJKM fa isan'ny nanasana azy dia ny mahatompona raikitra ny fifandraisana amin'ny fikambanana anankiray antsoina hoe malagasy miray sy mifankaty miarabanao tompoko tonga zoma tsara indray ato anatin'ny fandarana resabe amin'izao alina izao ary makasitraka anao nanohina ny fanasana dia amin'ny fofeno fifaliana ihany koa namana fa Andriamanarivo no iarabananao ary dia ny onany fisaorana feno ho anareo eto amin'ny Madagasikara zany televiziona izay nanasanay amin'ny mpitiavana eto amin'ity plateau ity ary dia manararoatra ihany koa zany miarahaba ny mpijery an'izao fandaharana resabea isaky ny zoma hariva izao ary dia manonona ihany koa ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tokatrano tsirairay mandray ny fandaharana ya iresaka ny toedra raha-pirenena sy ny raha politika amin'ny akapobeantsika fa amin'ilay solomaso ao anatin'ny fikambanana malagasy maraisany fankatianao no hitondranao an'izay fijery sy mety eritreritra hoe famahana olon'izay mialoha izay dia tsara ihany nefa niresahana mikasika n'ity fikambanana ity hoe iza marina moa zany fikambanana malagasy maraisany fankati zany inona ny tena androm-pisiny amin'ny akapobeany misaotra tompoko ihany malagasy miraisy mifankaty moa zany efa nazavaina ombieny ihany ary dia isorana an'Andriamanitra fa efa miafantatry ny olona zany eto Madagasikara inona ny malagasy miraisy mifankaty tamin'ny fotoanandro zany izy io dia fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana fotsiny aloha na orina ONG teo ambanin'ny lalàna itsivolana 60-133 zany dia taty aoriana zany dia lasa etsika mihitsy zany le izy hoe malagasy miraisy mifankaty fa ankehitriny koa dia mahafaly zany ny anambarana hoe eo ihany koa zany miorina amin'ny antoko politika azy azavaiko kely zany hoe fa inona moa ny andraikitra zany inona no asa tanterahany malagasy miraisy mifankaty arak'izany anaran'izany zany dia ampanaovin'Andriamanitra asa satria maninona moa ny resaka ny hoe ampanaovin'Andriamanitra ny mpitarika zany aloha dia atao hoe mpanompon'Andriamanitra avokoa zay zany le izy ao zany ny mpitandrina na vehivavy io lehilahy avy amin'ny fiangonana samihafa na ny zokony na ny zandriny fa eo ihany koa zany ny laika izay manao ny asan'Andriamanitra ary olona izay resy lahatra amin'izany hoe fisian'Andriamanitra ary manao zany asa izany ka ny asa atao zany dia hoe fampiraisana zay zany le izy ary zava-dehibe io fampiraisana ary fampifankatiavana ny malagasy fantatsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia eo indrindra zany no hoe zavatra ray lehibe zany izay tena manosika ny fony ireo mpitarika ireo dia ny hoe ampiraisina araka ny tenin'Andriamanitra hoe miray foa miray saina miray hevitra miray fitiavana zay zany le izy ampiraisina ny malagasy dia satria nahoana dia volazaina eo zany ny antony ary io koa dia hoe ampifankatiavana satria mila miverina mihitsy sika amin'ny tena hoe zay firaisampo firaisan-tsaina zay dia mifankaty araka ny teniny nambaran'ny tompo hoe didy vaovao tena didy mihitsy no didy vaovao no meko anareo mba hifankatiavanareo izy izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty ary eto amintsika moa zany dia hoe zay fihavanana fifankatiavana zay tena sotoavina lehibe mihitsy fihavanana tena mampiavaka tanteraka mihitsy ny malagasy saingy ohatrany hoe somary miatakona mialevina
dia ilaina ho velomina zany zay ka izay zany hoe malagasy miraisy mifankaty ka iza zany ny ao aminy iza ny ao anatiny de hoe ny mpitarika aloha de zay hoe olon'andriamanitra zay fa ny ao kosa zany de ny malagasy tsy vaky volo rehetra rehefa mahatsiaro hoe ilaina zany firaisany zany ilaina ny fihavanany ilaina ny miray fo miraisany ilaina fa ny mitabe tsy laniny mamby zay miaraka mientana ary ilaina ny fifankatiavana de zay zany hoe zay ny malagasy miraisy mifankaty mipetraka ho antoko politika ny malagasy miraisy mifankaty am'izao fotoana zao tao anatin'ny 3 na 4 taona miazakazaka be ny fitombony ny isan'ny antoko politika eto amintsika misy 400 mahery raha tsy diso ny fitadidiana ho anareo manokana ny antoko politika rehetrarehetra am'izao samy mivoy an'izay hoe fihavanana firaisakina fifankatiavana samy malagasy zay mahay ray tsy mivaky an'ity madagasikara ty sy mimponina ao aminy inona ny mety havahany antoko malagasy am'iraisy mifankaty am'ireo antoko efa 400 mahery reo zay samy mivoy zavatra tsara daholo fa tsy zay niakatra ty aloha mbola tsy isany teny hoe zavatra ratsy fa zavatra tsara daholo ny andraisana lahatra olona inona ny mety ampiavaka anareo na am'le hoe fodikevitra itsirona na am'le hoe fomba iatrehana n'ilay asa sy anatanterahana an'izay asa hoe fampiraisana famerenana ny fihavanana malagasy zay inona ny mampiavaka de eo zany aloha zay anaran'izay io zany tsy anarana fotsiny fa iainana mihitsy iainanay izy io zay zany le izy hoe miray satria iraka le izy antso le izy asa ampanaovan'ny tompo le izy ary tena mijoro am'izany ireo mitarika azy ireo zay firaisan'izay ka ny zavatra rehetra zany de efa hoe zay iombonanay zany hoe firaisampo zany ary tena misy fifampitokisana tanteraka zany ao ary zay indrindra le hoe ezaka atao fampiraisana ny mpino rehetra zay ka ianao zao teo nanambara hoe intisy teo katekiste FJKM kanefa tsy ao anatin'ny san'ny FJKM ihany no miasa zany tsy eo anivon'ny fiangonana zokony fotsiny ihany fa tena hoe miaraka amin'ireo pino rehetrarehetra na ny fiangonana zany ary tsy manily zay zany aloha de angamba iveriko ampanetentena fa zavatra lehibe anankiray zay fifankatsiavana zay ka le zany tsy tenenina fotsiny fa eny anivon'ny fokotany any anatin'ny ankonana eny anivon'ny fiarahamonina any amin'ny toeram-piasana de fantatry ny olona hoe miainana zany reo olona reo fa tsy teny fotsiny zany le izy tsy teoria ny savon-danitra fotsiny le izy tsy hoe sanatria hoe teolojia fotsiny hoe voizina kanefa tsy iainana akory fa tena iainana zany le izy ary zay indrindra no entina mandroso ary iainana eny anivon'ny fiainan'ny firenena ka ararotiko eto zany aloha alohan'ny andro fotsika any amin'ny lalindalina koa hoe misy zany nambaranao teo moa le hoe vaovao lehibe zany avy aty amin'ny malagasy miraisy mifankaty dia tsy inona zany fa fanambarana amin'ny fomba ofisialy no ny famindrampon'Andriamanitra rahampitso maraina amin'ny 6 ao amin'ny hôtel du Louvre Antaninarenina zany izy io amin'ny 6 sasany raha ny tena marina rahampitso asabotsy de io ny fanambarana ofisialy io dia filatsahana ho filohampirenena ka de fa ambarako aty amboalony zany fa vaovao mahafaly mahafinaritra ary ritsy hoe andeha hilatsaka ho ny rano ao filohampirenena tya fa raha namorona indrindra nyty fikambanana ty dia nahazo toromarika ary zay koa moa zany tsara teneniny hoe inona koa no mampiavaka anareo de ambarako eto zany fa eo anivon'ny malagasy miraisy mifankaty zany manomboka any amin'ny ankonana any amin'ny fokotany sy ny any amin'ny ambaratonga samihafa any dia misy atrano ny atao hoe cellule de prière cellule de réflexion et cellule d'action vondrona zany sady mivavaka sady mieritreritra no sady miasa zany le izy zay zany mampiavaka andray anjara ny fifidianana ianareo idirantsika lalindalina kokoa mikasika ny fifidianana sy ny tontolo ny rehefa avio fa ny fanontaniana manitikitika hoe manana ny kandida ho arosony azy manokana avy ao anaty fikambanana ve zany ny malagasy miraisy mifankaty sa hanokatra fiara-miasa amina tsona mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe candidat d'ouverture amin'ireo zay fa fatapatatra sy misy amin'izao fotoana zao manana ny atolony manokana ve ny tena marina dia manana olon'Andriamanitra ary betsaka izy ireo tsy olona anankiray miara-miasa zay misy ekipa zany misy ekipa zany ao ary le olona zany de olona tena hitsangana mihitsy araka ny teny fanevan'ny malagasy miraisy mifankaty moa zany de nitsongaina avy eo amin'ny Isaia hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanareo ary ny firenena manatona ny fahazavanareo ka tena misy olona mihitsy olona voantso zany izy mahatsiapa zany izy natsapa hoe nantsoin'Andriamanitra
zay le izy fa tsy hoe andeha mba hitsangana fa ety manjony firenena tsy zay fotsiny na hoe mety mba etiety amiko angamba raha ohatra ka satria tsy a fa tena hoe olona ampanetrenitena ary tsy mirehirera sanatria miteny an'izay fa hoe nantsoin'andriamanitra hitsangana amerina indray zany ny fanantenan'ny malagasy eto amin'n'ity firenentsika ka tena manana mihitsy tokoa zany a kandida ho azy a malagasy miraisy ny fankatia fantahina mipetraka matetika rehefa mainanao miresaka mantsy de mipetraka foana la resaka fivavahan'andriamanitra miditra ao anaty raharaha politika de rehefa mipetraka foana zany teto amin'ny firenena atao anatin'ny roapolo na telopolo taona eo zao hoe ny politika fanaovana politika sy ny raharaha-pivavahana ary ny fitantanana zay raharaha-panjakana na raha-pirenena zay a misy ny zavatra efa nitranga teto amin'ny firenena zay tsy firenentsika lalina be tsony na andanina fotoana fa ianareo amin'ny malagasy miray sy mifankaty mihevitra hoe manahoana ny afahana mampifanindra andalana n'izay hoe fivavahana politika raharaha-pirenena zay satria tatoato dia raha mahita fa na ny olotsotra mpanara-baovao valalanina ihany mahita ny fihetsika mpitondra fivavahana sasany to mibaribarina fiandanina amina olona avy ato a na ny fiandaniny sasany amin'ny olona avaria very tanteraka mpinoa zao mipoitra indray ny avy amin'ny fivavahana kristianina daholo zany tenininy zany a poitra ianareo a anana kandida ao anatina fifidianana tsy oatra ny tafiditra lalina be ao anatina sangotom-panina ve ny pino sy ny kristianina malagasy eo anatrehan'izay fidiran'ny resaka fivavahana tsy miteny resaka fiangonana fa fivavahana mihitsy ny resaka eto amin'ny resaka politika saranam-pirenena zay tena marina ny fanamarina ataonao hoe tena misy tokoa le sangotom-panina ary mety misy tokoa olona maro a tena misangodingodina ary fanina ao anatin'izany isorantsika nefa andriamanitra fa ny tenin'andriamanitra tsy miova ho marisen'io ary mandrakizay rehefa mbarany tenin'andriamanitra hoe sambatra ny firenena zay manana any jehovah ho andriamanitra fahamarinana zany ary tokony iainantsika zany ankehitrinytsika maninona ary tsika no ohatrany hoe tsy miainana zany fa maninona no misavoritaka be loatra eto maninona no misy fifandirana tsy mety mitsahatra maninona no misy fifaminganana misy fiantsina misy adylay fa maninona loatra de eo indrindra no mila samy mandiny tena isika hoe tena miaina marina ve an'le tenin'andriamanitra tsy miova malisen'io ary mandrakizay ve sasanatria hoe ataontsika hoe lamody fotsiny na ataontsika hoe fitaovana fotsiny mampiasaina oentina manatratra tanjona anankiray na amaliana filana anankiray satria za tia voninahitra satria za tia hanana fahefana satria za tia angorokarena satria hitako fa manan-karena be to madagasikara tia ka raha mba manana fahefana soamantsara dia mety etiety ny fiainako ny antoko miaraka amiko sy ny sisa sy ny sisa zay zany le izy ka izay rehetrarehetra zay zany mila iverenana andinitena ahitsy ary indrindra ibebahana de zay indrindra na tonga ny malagasy miraisy mifankatia alohan'ny hoe satria mbola azotsika tenenina ihany iny ny antso fibebahana fao be mba tena hoe zay mihitsy tsy hoe fivavahana tsy hoe fiangonana tsy hoe rakoto de konaria na ranona mpitondra fivavahana atsy na rano no hita fa ny voninahitr'andriamanitra no hita rehefa tena miverina marina amin'andriamanitra isika ny antso fibebahana fao be zahay tamin'ny 12 jolay tamin'ity taon'ity fibebahana fao be aloha le izy hoe repentance collective satria tsapanay mihitsy zay indrindra ary zay le hoe maninona misy le ary zay ny tenin'andriamanitra hoe halako izy halako ny fivirina masina ary arompa aratsiana to takany hoe mivavaka ihany nefa atsy tsy manompo vola to takany hoe mivavaka ihany nefa atsy manompo olona to takany hoe mivavaka ihany nefa atsy manompo antoko politika to takany hoe sy ny sisa sy ny sisa aleo re ary zay indrindra ny mandresy lahatra atsika ny krizy ane fahatapany ny fifandraisana amin'andriamanitra mampalahelo loatra takany hoe tsy mahafantatra an'andriamanitra tsika eto nefa be deabe ny fiangonana miorina eto de zay indrindra zany hoe mila andinintena ary tena milina miverina tanteraka amin'andriamanitra isika de ny antso an'izay fibebahana fao be zay zay a repentance collective tamin'ny 4 jolay voafarany teo tamin'ny zoma fa 9 ny volana oktobra
de niantsondray zahay fibebaampirenena ary niantsona ny olona rehetra nandefasana fanasany niezaka mihitsy raha sanatrika nisy tsy nahazo fanasana tam'izay aloha de elantsiny arifonana fa tena nalefa atrany amin'ny faratampony ny fitondrana tetezamita ny tao amin'ny gouvernementa ny tany amin'ny CST ny CT niainga tany amin'ny fokotany nandefasana fanasana avokoa andao re sika ifona amin'Andriamanitra andao hitanao fa io Andriamanitra io ane velona io misy io ary aoko sika iverina mitahotra an'Andriamanitra fa takony hoe olona tsy maty natahotra an'Andriamanitra sy ka eo indrindra zany ny tiana anambarana hoe ny tena hoe politika tsy hoe andeha amorona antoko de mba asiako mpikambana vitsivitsy na bebe ato de rehefa tonga somantsara eo amin'ny toerana anankiray de ndeha hitaka hoe za kosa mila karama tahaka an'izao fa mila tombontsoa tahaka an'izao mila fiarakodia mila carburant de mba mila vila tahaka an'izao de rehefa mba mitombo ny areko de asiako tahiry ato de rehefa tsy ombontsony ny tahiry eto a Madagasikara de alefako any velany ny tahiry raha izay no everitsika hoe politika mampalahelo nefa fa zay no mitady anjaka eto amin'ny firenena dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany mitady anjaka sa efa manjaka efa manjaka angamba ary miantso ozony zany miantso loza izany ary mampalahelo ny vahoaka an'Andriamanitra zany mampalahelo an'Andriamanitra zany ary tsy atafavoaka ny firenena izany miresaka fifidianana tsika misy ny daty zay fa navoaka araka ny tety andro navoaka ny zareo teny amin'ny senita de atyhevitra be am'izao fotoana zao ny hoe oraikitra tsy oraikitra ny toetra raha misy nritra tamin'ity herinandro ity zay somary ohatrany ny anafampana toy ny toetrandro ihany koa fiakaran'ilay maripana eo amin'ny resaka fiarahamonina be ny politika sy ny raharaha rehetrarehetra eto amin'ny firenena raha fa ny filaminana sy ny sisa ohatra eo anatrehan'izay ahoana ny fahitanareo amin'ny malagasy amin'ray sy ny fankatiana la hoe ho tanteraka sa tsy ho tanteraka ny fifidianana de eto koa manara loatra ihany satria io zao samy mitondra hoe resaka fivavahana ny fototra iangana amin'ny fanabeazana ny olona na ianareo ato amin'ity fikambanana ity na ary zareo tsy mialatsina aloha fa tsy hoe ty tianonina azy fa nanao etsika ny etsika mitondra fivavahana tamin'ity ary ny andro zareo mazava be ohatra hoe tsy mbola mahavaha olana zany resaka fifidianana zany ianareo resaka fivavahana fa mahana olana mametraka kosa hoe alao iroso ny fifidianana matoa ianareo androtsaka kandida ahoana ny fahitanareo an'izay hoe hofeny ve mifepetra fahana manatosa fifidianana amin'ny daty io ho tratra ve io ho tanteraka ve io sa ahoana sotra indrindra ny amin'ny fantaniana na manafa Andriamanarivo ho tanteraka ve ahoana sy ahoana tsika tsy afaka zay raha ilazan'izany de sanatria ho raisiny olona mpaminany sandoka Andriamanitra irery ihany ny mahalala ny ampitso ny avoaka ny ampitso aza tsy fantatsika akory zay aloha de zavatra ray fahamarinana tsy azo lavina ny zavatra azo antoka kosa de izao rehefa mijoro ny olona anankiray mijoro amin'ny fahamarinana mahafantatra hoe ny fahamarinana ny manandratra ny firenena ao amin'ny boky ny obolana misy an'izay toko fa 7 andininy fa 7 raha tsy misandratra zany ny firenena mety mampisalasala zany ny fahamarinana ao aminy na fahamarinana amin'ny fitsarana na amin'ny lalàna izany na fahamarinana amin'ny fitantanana sisisa tsy hiditra betsaka ny amin'izay zay zany aloha ka tsy misy mahafantatra ny avoaka ny ampitso isika fa ny zavatra azony malagasy miray sy mifankaty antoka kosa de izao raha tena Andriamanitra mihitsy ny mampiasa anao mampietsika anao miteny aminao hoe mitady olona resy lahatra ve anao hitsangana ve anao ka miteny ianao hoe efa nahareny feon'ny tompo nanao hoe iza no irahako iza no andeha horakay de mamaly ianao inty aho irao aho mitsangana ianao Andriamanitra no menao voninahitra Andriamanitra no maniraka anao Andriamanitra no mampiasa anao amin'izay fotoana zay de izy no manatanteraka izy manome de ny anay zany de mandroso izahay mizara ny vinanay zany zahay eninivo ny fiarahamonina mampafantatra zany zahay hoe zay dia manana vina tahaka an'izao ampiray ny malagasy mba tsy hisy itsony ny korontana mba tsy hisy itsony reny ny raha latsaka zany koa tsy mahafaly an'Andriamanitra be de be ny raha latsaka teto amin'ity firenena ity ka raha misy avisy sika
tsy anjaratsika zany ho tanteraka ve sa tsy ho tanteraka fa ny ataontsika zany dia miezaka mandamina mangataka ny fanahin'ny fahendrena ny fanahiny fahazavan-tsaina ny fanahiny fahamarinana fa izany nyvokatry ny fanan'andriamanitra raha tena manana ny fanan'andriamanitra marina ny olona angatahantsika zany a mijorytsika de mandehtsika de hoy ny ten'andriamanitra hoe raha andriamanitra ny mombanao iza no atohitra anao raha izy ny mombanao ka matoko venao hoe tena mombanao izy za manokana aloha hoe be deaibe ny azoko ijoroana vavolombelona am'zany hoe fomban'andriamanitra zany isan'andro ary tsy hoampy ny fotoana na de hoe mbola hanokana fotoana indray mandeha ndray azy tsika anaovantsika resabe eto ny am'zay hoe fomban'andriamanitra zay amin'ny asa amin'ny ankonana amin'ny zavatra rehetra atao zay zany le izy ka ity zany ijoroany malagasy miraisy mifankaty ity a de asa-pinoana ity asa-pinoana ity ary zay ny mahatonga manamafy hoe le teny faneva dia ilay hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ia mandeha lavidavitra kokoa ny fijeriko eto ao anatin'ny tontolona fivavahana resak'andriamanitra foana betsaka ireo olona zay hoe nampiasan'izay a rehefa hiditra ao anatina resaka politika ilatsaka fidiana de nisy tetony efa nandrangaranga zany hoe teokrasia zany raha tonga amin'ny fitondrana ho anareo manokana endrika repoblika to inona ny heverinareo fa apetraka eto Madagasikara zany na lalam-panorenana ohatry ny ahoana nitondranany ity fireneny ity a mitaha am'izay soatoavina raha-mpivavahana entinareo zay satria tsy maintsy ho adihevitra hipetraka teboka anankiray fotsiny ohatra ny antsoina hoe laïcité de l'état zany tsy maintsy hisy adihevitra zany am'izao fotoan'izao aloha eo indrindra moa ohatra ny efa somary manjavozavokely arangena ny zavatra ienantsika am'izao fotoan'izao hoe inona marina moa zany zao no andaminantsika ny fiarahamonitsika eto nitondro zotra ve lalam-panorenana ny fidiana tamin'ny 17 novembre ve azonao eo zany de efa mipetraka ny adihevitra aloha zay moa tsy manana fahefana eo amin'ny fandaminana ny fiainan'ny firenena fa olotsotra kanefa koa de manaraka ary de miezaka mba mitondra ihany ny anjara brika ka ny fantatray aloha zany atreto de hoe zay lalam-panorenana eo a ny fandaminana lalam-pifidiana sy ny sisa izay izorana mankany amin'ny fametrana io koa moa ve hoe mbola ho apetraka ve izy io satria moa toa hoe efa nanamarika ny fijoroan'ny repoblika fa efa ny hoe eritaona azonao ohatrany somary mampomematsikaika any zany le zavatra misy sa teteza mihitsy tsika no efa anaty repoblika dia tsy ataontsika manakany zany fa amboniny zany rehetrarehetra zany azonao zay mihitsy amboniny zany rehetrarehetra zany a ny lalam-panorenana voalohany izay mifehy antsika raha toka tena zanak'andriamanitra marina isika de ty eto akaikiko ty zany ity azonao fa hoany tonga any amin'ny fantaninao a fa tsy hoe ka zay ndray zany a de tsy de mampaninina anay loatra fa zay misy eo de iny zany a no andehanantsika aloha fa rehefa sitrapon'andriamanitra azonao sitrapon'andriamanitra ka tonga somantsara eo am'izay toera ametrahan'andriamanitra sasany de mbola miteny ihany ny olona mampiasaina am'izay fotoan'izay satria ny olona no mifidy de atsika mieritreritra hoe rana no nifidy fa ho anay zany de hoe ny tompo satria izy ny nanorina zao tontolo zao izy ny nanorina ny Madagasikara izy no nanao ny vahoaka malagasy araka ny endry na kristianina izy na tsy kristianina zay koa zay tsy mialonjafy ato ny mpitarika no kristianina fa ny olona rehetra dia ary ny tena marina angetsika de samy malagasy miraisy mifankaty daholo raha ianao zao nantanioko namana fa Andriamanarivo ianao ve malagasy asa ianao moa ohatrany somary fa mino hafa malagasy ianao ve mandalany zany hoe mifiraisany zany ngamba ianao tsy teny hoe ia ianao ve mba ty zany hoe fifankatiavany zany ianao zany de efa tafiditra ho ihany koa inona no entintsika dia isika am'izay no andamina rehefa aveo azonao fomba fijeriny malagasy miraisy mifankaty zay somary hiditra kely manapaka kely fa ohatra fotsiny ny mialatsiny ny fametrahana ny baiboly kristianina araka ny teninao teo hoe ity no lalam-panorenana voalohany indrindra alohan'ny lalam-panorenana eo anatrehan'ny mpifidy silamo zay mampiasa ny boky masina amin'ny aminy Korany na eo la ezaka mpifankatiavana ve tsy efa misy karazana ohatrany hoe ilanilana sady ao anatin'izay satria ny tena silamo sarotra ao azy ny anaiko hoe
ny baiboly kristianina no lalam-panorenana voalohany ohatra kanefa olo-pirenena tahaka atsika rehetrarehetra ihany kio indrindra amin'ny ilany andrefana sy avaratra ny nosy iny ohatra mazavaka raha miteny an'izany aminao a za nge tsy niteny hoe ity no lalam-pandrenana no apetraka rehefa tonga eny la ny malagasy miresa fankaty e fa ho za hoe nytiako tenenina zany hoe ny fahefana azonao zay mantsy saiky horesako teo le izy any de tonga am'izay angamba matsiaro a eto a tamin'ny ohatra zany saiky resaka ny mena lamba sisisa fa angamba tsy ho resantsika maritra zany fa ohatra zao tamin'ny fitondran ranavalina voalohany fotsiny ranavalina voalohany ina moa no tena nampiavaka azy tena nationaliste izy zay aloha de fatatsika izay fa ny zavatra nampalahelo nataony kosa nefa nanorenany zany ny fanjakany dia ny fampirafesana sy ny fanompontsampy de nanosika ny olona izy anompo sampy zay zany aloha ary izy tena mpanjaka nanam-pahefana amelona mihitsy ahafaty de inona ny nataony de na ny tsara tamin'ny alalan'ny tangena ary na mpamono zany zay ny nampalahelo nampamono andreo kristiana fatatsika ohatra hoe raha salama martura maty tamin'izany fotoana zany izy ty raha faralahy andre mazoto nisy a reo 7 mianada navarina teny ampamarinana zany angeny nataony ranavalina voalohany nisy a reo 5 a mitampahandoa tany ambohipotsy zany a ny fatiny sasany aza lasa sakafony alika nampalahelo bengy satria ny rarana tsy ho avela alevina zany hoe tena foana ary zay ny tiako hotsindrina kely a tena foana tao an-tsainy ranavalina voalohany a zany hoe misy ange fahefana lehibe lavitra noho ny fahefana olombelona mipetraka ao anatin'ny fitondrana anankiray azonao fa mazava tsara aminao a zay zany ny tiana ho averin'ny malagasy miraisy ny fankaty zay ianao mety mandalo eo anatiny mandalo eo amin'ny sehatra io fa azadinoina mihitsy fa misy fahefana ary mbola ho avy ny fitsarana aitsika tsara ny hirany rija rasolondray be mbola ho tsaraina ary zay mihitsy a ny tiany malagasy miraisy ny fankaty a ho averina indray ho tsindrina tsara ho velomina eto amin'ity firenentsika ity ary zay matoky fa raha omentsika sehitra zay hoe tahotra an'andriamanitra zay zay matsangeliny izy zay tahotra an'andriamanitra zay a dia iverina am'lohany ny zavatra rehetra fa manomboka amin'ny olona alaintahaka ka iza no alaintahaka ka ny alaintahaka de ny filoam-pirenena nge azonao fa tsy hoe za iteny am'izao a fa ianaray kosa za nao an'izao za nitsakitsaka lalam-panorenana fa ianareo raha vao manitsakitsaka lalam-panorenana ary nareo azonao manomboka mazava de teny ny amin'ny silamo sy ny sisa sy ny sisa ny silamo a ny silamo nge tia fifankatiavany azonao ny silamo nge tsy manda mihitsy zany hoe za zao ohatra iteny aminao fijorona vavolombelona kely ty tsisy idirany amin'ny malagasy miraisy mifankaty ngamba nefa misy idirany ihany fakomaly a de mahafantatra filopoko tany anankiray tsy salama izy io de za ianao ve matoky ny fitondran'andriamanitra ho a matoky ao izy ianao ve hoa mino fa manasitra n'andriamanitra mino ao izy andao ary ianao a iary ivavaka sy ny sisa azonao silamo izy a teny aminao a nentinay niara-mivavaka sy ny sisa sy ny sisa de nataotao de ozy izy rehefa vita somatsara zany rehetrarehetra zany rovinandray ny manaraka ozy izy azonao rovinany manaraka ozy izy zany hoe rehefa miasa ao anatin'ny olona zany tena hitany hoe manampitiavany retolo reto tia ny retolo reto ho sitrana arabatana ara-tsaina ara-panahy ny olona ny fianakaviana ny fiarahamonina ny firenena tiana ho sitrana ange le fireneny ka izany anasitrana azy reto vahiny atsotsika isan'andro san'andro de miodikodiny eto de raisitsika am'izao de aveo de ho avindray hony de am'izao de zany ve na le hoe nisy fanarahana asa inona moa tondrodrotra ve nyrantsika azy de hoe firinanao sy ny azy de ho tanterahany ty ny andina zahay a tsy de tena matoky hoe zany no vahaolana ho eto amin'ity firenena ity ary zay tsy sanatry hoe olona mahery fietsika ka hoe ianao tsy mino zao ianao sanatry ny kristianina ane ny tena hoe kristiana zanak'andriamanitra ane olona manana fandeferany ao aminao ny fanahany fandeferana ao aminao ny famoram-panahy fanaovantsoa zany ange ny vokatry ny fanahy fitiavana ozy izy fifaliana fiadanana mizaran'zany ianao fa tsy hoe anao andeha anao gidragidra faharopo famoram-panahy fanaovantsoa tsy hoe rehefa tonga ny fifidianana de inde izarany atsika de anao an'izao satria ho avy ny fifidianana ka mba azaony olona mifid zany ange fiatsaram-belatsy nge zany zany fiatsaram-belatsy zany fa famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po
azonao zany hoe le vokatra iainanao fiainana anaty de ho hitan'ny olona hitan'ny olona ao anatinao ao ka rehefa ozy ianao hoe de ahoana zany inona ny lalam-panorena isika menakavy a no hivolitra andoha zay olona rehetra tonga saina afaka mandray anjara am'izany azonao fa tsy hoe tongeto zay zao ka de ity ny lalamp tsy zany mihitsy zany nge tsy mandeha lalany zany ia am'izao fotoana zao isany resahana foana ary niteraka adihevitra herinandro vitsivitsy lasa zay ny fametrahana ny rafitra na androm-panjakana misahana ny antsona hoe fampiavanana eto Madagasikara misy le filan-kevitra ny fampiavanana malagasy moa zany natsangana de efa mivoaka an-gazety sy fantatritsika rehetra tsy virinana betsaka tsony ngamba ny olana amin'ny fomba nanendrena ny olona ao anatiny io de mbola nitondro sotra ihany koa no mamaritra ny tokony isin'io androm-panjakana anankiray io ianareo a mivoy an'izao hoe famerenana ny fihavanana fifankatiavana zay ahoana ny fijerinareo an'izay hoe ilaina ve ny ametrahana rafitra ara-panjakana mihitsy amina fampiavanana toinona ny tokony apetraka eto Madagasikara antaratasy sy atao sonive sa fampiavanana manahoana raha tena tiana irindra sy iverina anatina fitoniantsika ka zay mihitsy taratasy atao sinisy sisa sy ny sisa angamba iverinay fa ny lalàna lehibe indrindra zany a zay tokony zay mihitsy le izy misahana ny fiainan'ny firenena aloha de ny lalam-panorenany iny zavatra iraisantsika erantany iny ka raha eny lalam-panorenana zay mihitsy zao le resakintsika teo hoe ahoana marina izy ity ka raha hoe mbola misy taratasy anankiray indray atao sinie de misy zay moa le izy mifahafantarana an'izy hoe candidature de atolotra e jere ohatrany tsy de tena hoe raha ho anay manokana ohatrany tsy de tena hoe naharesy lahatra anay loatra le izy azonao ohatrany hoa za tsy manao hoe tsy manakina ary tsy manaratsy nininina fa zay koa zany ny atao malagasy miraisy mifankatia de olona mandeha amin'ny faharesendahatra azonao ary zay moa ny ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe zay tsy faharesendahatra ho izy de fahotana tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché ka resy lahatra am'izany ve anao hoe andehanao sinia de anao za aloha de afaka miteny zahay fa le fihavanana zay nataonay efa taloha lavitra zao hoe FFM zao tamin'ny 7 mai zahay apatsahivina indray rehefa nahita hoe ny savritaka be teto de nivavaka zany de niona tamin'ny ankolafiny olona samihafa ary tam'izay moa de efa niaraka taminay ary ny secrétaire général ny FFKM de nanao zay lay hoe andro ny fihavanana tamin'ny 7 mai hoe andro ny fihavanana fantatra ihany fa misy ny journée internationale de la paix andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana fa zay zany de hoe andro ny fihavanana 7 mai 2022 de nivory de nanao afatra fampihavanana dia nisy mihitsy moa niatrikasa samihafa sy ny sisa de navoakanay le izy ny tinambara de hoe tsotra ihany hoe iavana ianao zany aloha mila madio fo tsara hoe sambatra ny madio am-poa izy no ahita n'Andriamanitra madio ve aloha ny fonao afaka mamela heloka venao matsiary venao fa efa navelan'Andriamanitra heloka fa zany daholo ange le izy fa tsy hoe andehanao sony taratasy atsy azonao zay zany le izy zany hoe le izy zany témoignage personnel mihitsy ianao io ve tena olona hoe efa namela heloka tsy mitana alahelo ao ny ten'Andriamanitra hoe misy fotoana ozy izy iadina misy fotoana iavanana afaka tsy hoe ifandray tanana fotsiny de hoe iny le hoe poignée de main de hoe raiso kely de fandray tanana tsika senao de avianareo ny mpanao gazety raiso mampiolo kely sary zahay de alefaso any amin'ny gazety de alefaso any amin'ny Le Monde sy ny sisa azonao zay le fihetsiketsehana takan'izay mety ho ilaina ihany zay fa tsy de zay loatra ny izy fa ny zany de hoe le olona tsirairay Andriamanitra no mijeriny io izy no mahita hoe ny namana fa Andriamanarivo tena olon'Andriamanitra iny madio ny fisainany madio ny fony te hiavana izy afaka mifamela heloka azonao ary tsy mitana intsony tsy te hamaly faty sy ny sisa mazava aminao ngamba ny tiako ambara ny isan'ny zavatra tsikaritra tao anatin'ity krizany lalovantsika eto Madagasikara ity tao anatin'ny taona maromaro zay ny olo-pirenena malagasy ao anatrehany fandraisana andraikitra zay maha olo-pirenena zay manana olona rotsaka ho mpitondra ianareo de raha ho tonga eo amin'ilay fitondrana ianareo angamba de isedra ny zavatra nanjo ny mpitondra rehetra hatramin'izay fa eto Madagasikara matetika ny olo-pirenena tsy tompona andraikitra fa ny zavatra rehetra mitranga de ny mpitondra daholo aloha tompona andraikitra voalohany aminy na inona io na inona zay alafan'izay ny tiako hitaritana ny resaka manaraka hoe ny mitondra
vitan'ilay eritreritra viana ho an'ny sosialy ny vahoaka ampiroboroboana ny toe-kare nampakiady politika ve fa ahoana kosa ny eritreretanareo an'izay hoe misy zavatra tokony amboarina mihitsy any amin'ilay olo-pirenena eto Madagasikara ahatonga azy tafiditra bebe kokoa ao anatina fandraisana andraikitra sy atsapa hoe manana andraikitra amin'ny tanin-drazany ny Malagasy satria atreto rehefa teneninao ny tanora na tenenina ny olona sasany amin'ny resaka raram-pirenena dia misafidy izy hoe tsy makaleo be zany resaka politika izany ka raha tsy isika olo-pirenena Malagasy no resaka Madagasikara dia iza mandrasantsika resaka azy fa hitanareo amin'ny antoko Malagasy amin'ny resaka fankaty an'izay hoe fihetsika mampitondran-tena ny olo-pirenena Malagasy zay satria reo no ametraka ny safidiny aminareo ary reo no entina raha toka tonga amin'ny fitondrany ianareo. Sotranao namana fandry amanarivo fa araroto kely zany aloha alohan'ny amalivo zay fantaninao zay ararotona kely zany le hoe zay moa nampatsivinao teo le hoe manana olona leo atolotra ao ilatsaka ao filoam-pirenena ka dia zay mihitsy le izy zany rampitso sabotsy raroto piano hoe ao amin'ny hôtel du Louvre Antanina renina dia misy ny fanasana efa nahelo ho an'ny mpanao gazety raha sanatrika matoky zay fa efa lasa mpanao gazety aloha fa raha mbola misy zany mpanao gazety sy nazo dia asaina ampitiavana mihitsy Antananandroa ary nareo namana sy tapaka zay fa nazo ny fanasana dia azadinoina ento ihany koa raha ny olona rehetra ento fa mba mila ihany kosa manao fitafiana manaja an'Andriamanitra sika satria Andriamanitra no mitsika voninahitra ao tsy olona no membonahitra ao tsy ekipa no membonahitra ao tsy malagasy miraisy mifankaty fa olombelona ihany zay zany no zay ka ozy izy ianao hoe ahoana ny fandraisana andraikitra zay mihitsy mantsy le izy zay zany ohatra zao ny olona manatona anay resy lahatra zahay resy lahatra tanteraka mihitsy fa iovinanareo io no izy io programanareo io no izy fa io moa be misy koa le hoe programa tsy fa mbola azo resana ihany amin'izay fotoana mamety azy zao ny approche-nareo zao fomba ahoana moa zany fomba fidiranareo antseritra zao no izy de ozy izy le fa izao ozy izy aizany misy le zavatra ve ny sasany ary ve misy le sosy ve de ohatrany somary mampome mahatsikaiky any azonao zay no mahazatra hatramin'izay ka zay indrindra zay no mahazatra inao ny dikan'izany dikan'izany zany hoe olona tsy manana faharesen-dahatra ianao fa hietsika fotsiny satria zay aloha tsy mitaizany olona ho am'izay zay koa tsy nibe azona tahaka an'izany tsy anabe novinavina fa tonga sainany olona fotsiny hoe antsika nety ary tsy zany ny sanatria hoe sosy zany fa ny arem-pirenena ny men'Andriamanitra ny avosa re fa izao tena afaka ve sika menakavy ifanome tanana iray ifankaty ary matoky ve fa rehefa tena miaraka eo tokoa ao anatin'ny fotoana foy iseho ny aren'ny Madagasikara tsy riti ny vahiny anjakany ny vahiny andizany vahiny zay zany ny fanamby lehibe azonao ary zay no entina eny amin'ny olona hoe ore olona sosy zany ve mbola fisainantsika sa hoe resy landritsika fa ny tany ny men'Andriamanitra atsika atao hoe ny angarany mihitsy inona ny zavatra tsy hitatsika eto inona ny tsy hitatsika eto isika menankavy manana hanana tahiry ary zay moa efa nambara azy satria efa nisy fanadiadina natao mihitsy de hoe ao anatin'ny fotoana raha zay arenany malagasy ange tsy olany ao anatin'ny fotoana firy ho an'ny Madagasikara zao nge zao ny olona anankiray 5,100 nge am'izao fotoana zao atao hoe manana mihoatra asa hatrany mizafy ndoaly ny zafy paladiany azonao ny 5,100 mampalahelo loatra fefika ny vahoaka ary dollar lalina be le antsana lalina be le antsana zany ve ny sitrapon'Andriamanitra zany ve ny hoe endriky ny fitiavako ny tanindrazako endriky nyreo ka le olona rehetrarehetra ary reo olon'Andriamanitra reo ary afaka inona moa tsy hoe hetsika hoe andehtsika hoe isaviritaka eny amikanjany tsy zany fa raha izany reny namomby efa lasa lavitra de lavitra de lavitra tsika ivirina amin'le resaka rim-pirenena teo mihitsy ara matoperla rasoloarjao satria fotoana atsika koa teritery ihany de ararotana ny fotoana nalaja be tamin'ity herinandro ity ny petrole ny tsy miroro ny boîte euro zay efa resahana foana hatramin'izay ananatsika izany ny fasy mainty 5,000 kilometatra ny tora-pasika ahitana azy avokoa ny fitrandrahana goavana efa manomboka misy eto nanoisco any soalala tsy tanysaina lava be le izy ny zava-misy isaky manomboka miarina na vao resaky petrole io eto amintsika tsy maintsy misy korotana fa nindran-dalana amin'izay eto
ary voatonona foana ny fisindry firenendehibe hafa ao ambadika zay mazavabe moa zany hoe mety mitady ny tombontsoa amin'izay arena voajanahary sy loharanoko arena voajanahary misy eto amintsika zay ianareo amin'ny antoko malagasy amiray sy mifankatia ahoana ny eritreritrareo ny toerana tokony ametrahana tsara an'izay hoe fifandraisantsika amin'ny anivelan'izay indrindra amin'ny fifehezana ny toekarentsika miainga amin'ny fitrandrahana an'ireo loharanoka arena voajanahary izay nomen'Andriamanitra tombo pasoavana be dehibe ao antsika ireo raha ny fiparitahany raha Madagasikara samy manana ny maha-izy azy daholo ny faritra rehetra. Voalazanao samy manana ny maha-izy azy daholo ny faritra rehetra ka amin'ny fotoanandro koa tsy sanatry zay mihitsy aloha le hoe mila lamina tsara miray mifankaty fa tsy hoe ty anay ka de zay ihany tompony antsy zay fa atsika rehetrarehetra zay indrindra ka ahoana zao zany mila révisena daholo ny contrat rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra aloha azonao zay mihitsy le izy ary zay mila tena hoe fahefana eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra raha tsy eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra tsy vitanao zany zay mihitsy mila matanjaka tsara ianao ary mila ekipa matanjaka tsara ary tsy mirereny malagasy miray sy mifankaty fa manana an'izany manana ny olona samy hafa zay zany le fa olona matahotra an'Andriamanitra ireo fa tsy hoe olona be diplôma be fotsiny hatrany tampondokatra ny paladia ka de hoe zay nahazo an'izao avy tany amin'ny université tsy zay ho révisena ary tsika mahaleo teny tsika zay tsika ngamba aloha mahaleo teny raha tena miresy lahatra tsika hoe mahaleo teny tsika ka mety misy mibaiko tokoa ary mety misy tokoa fa tsika kosa tsy ho marionety hoe arino mikitika anao de iny ianao fa tsy zay ka tsy zay fa tena hoe olo-pirenena mijoro ary zay foana le hoe mitsangana miaza va mijoro ijoro marina ve sa tsy ijoro e ka re tena ijoro marina tsy mila tsika tsy mila hoe inona hoe banque iraisam-pirenena ve inona hoe fonds monétaire international ve ilainao ve zany ilainao ve zany tsika manana olona tsika mananareo arenireo tsika fa olona afaka mijoro e ijoro amin'ny fahamarinana e fa tsy hoe anao aty le contrat atao ka de ny ampahany tahaka an'izao ka ny pourcentage tahaka an'izao ka ny ohatran'izao de efa mandry de efa mipetraka sy ny sisa sy ny sisa ny fahamarinana manandratra ny firenena zay zany mamafisina tsara ny fahamarinana manandratra ny firenena eny ary sy amaraparana ny fandarantsika ramatoa Perle Rasoloarjao sady ampatsakilany fandaram-potoana rapitso ianao no amitina nzay dinidinika somary lavalava ny arantsika mianak'izay misaotra tompoko eny ary mampatsiaro ny fandaram-potoana rahampitso arak'izany zany dia fifaliana ho an'ny malagasy miray sy mifankatia manasanao ho tonga anatika ny fanambarana ofisialy filatsana ho filoam-pirenena zany moa araky ny fanambara de hoe ho tanterana amin'ny hôtel du Louvre Antaninarenina rahampitso sabotsy 3 novembre amin'ny 6 ora sasany tsy diso ka indrindraindrindra ho anareo mpanao gazety zany dia zay fanasana zay de ho anareo mpanao gazety aloha voalohany indrindra raha sanatria mbola tsy nahazo dia ifonana fa de naman'ny efa nahazo ianareo ny asaina ihany koa zany dia isika rehetra efa niaraka hatramin'izay ka hatramin'izao eo anivony malagasy miray sy mifankaty zay fa anome voninahitra an'Andriamanitra isika tsy hoe isy olona latsaka ho filoam-pirenena ka omem-boninahitra izy an'Andriamanitra ny voninahitra izy ny tompony voninahitra iara isotra an'Andriamanitra nome voninahitra an'Andriamanitra isika dia mba fitafiana mendrika zany mety tsika ao fa tongava daholo tongava dia zay zany aloha ny am'izay ny amin'ny hoe famitinana dia tsotra ihany voalohany indrindra aloha dia fisaorana feno mitafitafy no atolotra ianareo eto amin'ny Madagasikara télévision fa indrindra ho anareo mpikarakara zao fandaharana resabe izao satria tena tonga tamin'ny fotoanany mihitsy zany le izy ny ilaina mihitsy ho fampafantarana an'izay hoe etsika fanambarana ofisialy fa indrindraindrindra koa ny fandrosoany zao hoe malagasy miray sy mifankaty zao izay manatanteraka asan'Andriamanitra eny anivon'ny ankonana ny fiarahamonina ny fiangonana ary indrindraindrindra iroso any amin'ny fanarenana ny fiainan'ny firenena amin'ny fanetrentena amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana ihany koa fa resendahatra
ary zany rehetrarehetra zany moa de atao a ho fifankatiavantsika malagasy ary indrindraindrindra ho voninahitr'andriamanitra ka dia misaotra anareo a naharitra nijery an'izao fandarana izao tany amin'ny tokantrano rehetra tany a ny andony lanitra ny tsirony tany eny e irotsaka aminareo tsirairay avy ary dia mahereza sy mahatanjaa fa ho amintsika rehetra ny tompo ary dia mbola manatitra ny fisorananao namana fa andriamanarivo ny ary sy dia misaotra betsaka anao raha matoperle rasolajao amin'izay famitiran'izay sy ny vainenana teto tamin'ity takarivany zoma ity ankasitrahana tozany ihany ko ny teknisianina rehetra zay niarany salahy tamin'ny fanatotosana ny fandaharana tamin'izao alina izao ary isika rehetra tany amin'isa tokantrano izay nanaraka ny fandaharana ihany ko mifarana fandaharana amin'izao alina zao mametraka mandrapitafa ao manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy filma tompoko efa ny aodiadio ambaravarina ny zandary miisa telo amin'ny valopolo mirahalahy fikarana tanteraka ny makidy madagasikara kanefa tena sivy amby efapolo amin'ny zato tapitraiky ariary Vitsy a, efa